amin'Andriamanitra ao anaty fahasarotana dia tsy azo sakanana ny fampitsimbadiana tantara amin'ny alalan'ny fidiran'Andriamanitra ny sehetry. Rehefa mifoha amin'ny fidirantsika na miverina ao amin'ny fidirana dia lasa mitsivadika ao amin'ny fampahitana fity ny zavatra rehetra. Rehefa tsy safidinao ny monomonina ny atahotra dia lasa amboarin'Andriamanitra tontolo mahafinaritra iara-iasa asoa izay fahasarotana hitany maso rehefa fiainana sy tilim-piainana nananao vaovao ny fidirana. Rehefa nijoro tao anaty fidirana Paoly sy Silasy dia niova izay mety hoentriky ny fatorana rehetra lasa fahafahana mahatalanjona amin'izay endriky ny fatorana salibahana lasa fidirana mahagaga tao am-pontsy. Torak'izany koa Josafata rehefa nijoro tao anaty fidirana izy manoloana ny avela teny Montsery sy Seira sy ireo Amalekita sy Jebosita ary Hitita rehetra mivaovao mahafaly navadika Andriamanitra tonga fanesena izay mety hoentriky tokony ampioro rehetra tao anaty fidirana. Ao anaty fidirana ny zavatra rehetra mahalala izay tokony ataony azy fenao mifantoka amin'izay tokony atao midera an'Andriamanitra atolotsy anantanazeny eny. Androany hariva amangy fisainan'olon-leto Andriamanitra anova fomba fijereto Andriamanitra mba hahafanao mitazana vokatra tsy eritreretin'ny saina ao ambadiky ny tranga sy takatry ny saina. Alleluia. Teto ny zavatra misy dia zao lasa manohatra ny tena ny fahavalo rehefa terain'Andriamanitra. Manohatra ny tenany ny fahavalo rehefa teraina Andriamanitra. Ny vavaka dia miainga avy any amin'ny olana ianao miatika an'Andriamanitra. Fiderana miainga avy any amin'Andriamanitra ianao miatika vahaolana tsy mahareteka. Ino tsara matetika tsika mitady an'Andriamanitra matin'ny vavaka rehefa misy tranga mahateza atonga anao antoany sy taraina ao anatin'Andriamanitra miainga avy any amin'ny olana ianao miatika an'Andriamanitra. Fa fiderana sy hitanao ny olana fa Andriamanitra no atrehanao miatika vahaolana ianao. Ino tsara ilay izy? Ino tsara ilay izy? Ny safidim-piainana amin'ny roso ao anaty fiderana dia safidy tsara mihoatra lavitra noho ny safidim-pitarainana androso ao anaty vavaka. Aza vera hoentin'ny fonao ho tery amam-bavaka ianao ao anaty olana fa meteza hiandranan'Andriamanitra mpisaorana ao anaty fiderana miatika olana mba hirosonao any anaty vahaolana tsy mahareteka ao Andriamanitra. Raha tianao Andriamanitra no zavatra goavana amin'izay tontolo tsy takatry ny saina dia tadidio dia razy. Maninona hoe? Maninona hoe? Ny mahasamy hafa ny vokatra dia misy fahasamihafany amin'ny fomba fanao sy ny zavatra atao. Ninona ny fomba fanao hiatrehanao ny tranga dia izay koa no hamaritra ny vokatra ho raisinao sy ho hitanao ao anaty zava-manahirana. Eno ny zavatra nataon'Andriamanitra tany alamin'ny fiainan'i Paoly sy Silasy. Paoly sy Silasy tao am-pontsy ary natonga azy tao am-pontsy tsy nangalatra izy fa nitoro filazantsara. Toro filazantsara mananantona izy hitenenina amin'Andriamanitra hoe vavaka i Paoly sy Silasy toy izao mivavaka nataony tompo izao ve no antony nanondrahanao anay nitoro filazantsara tompo izao ve nivokatry ny fanimpoko anio atao ponja sady voafatotra ny tanako izay mirahalahy nitokotra mirahalahyko aty aponja ve nitoerana zaza ho an'ny voaositrao ho anay Silasy izay eny tsy nangalatra mitory zahay tompo fa aiza ny tenina hoe ino zao mbanao mandrakarivo mba raha-patonga fataperana zao tompo. Za ve vavaka nataony? Za ve vavaka nataony? Tony ny tanazay mianao mananatony izy anaovana an'izany vavaka zany fa zao lasa lalana nampitsika azy mirahalahy izay tontolo mitranga nampahory azy ka natonga azy ho voafatitra noho ny amin'ny Kristy. Tsy ozy izy Paoly sy Silasy fiderana fankalazana fanomezam-boninahityn'Andriamanitra no ataontsika
mety izy mitiava mafy be ola be zavatra tranga le izy mirahalahy tokony hitserana izy mirahalahy tokony hitserana indray lasa mpisetra rehefa vita ny fiderana satria le mpiambina saika tsy amela azy rolahy ivoaka fa nanidy azy tany amin'ny lalina indrindra lasa saika namony tena dia izy mirahalahy indray nalaelo an'le mpiambina lasa nisetra azy ninninna zavatsarotra lalovanao ka hoentinao anaty fiderana ny fomba fijerinao zay fahasarotana mitany atonga amin'ny fiainanao hitserana amadika ny tantan'Andriamanitra lasa mpisetra anao ny anarana Jesosy rasakananana lebolesa sakaya enoy saitsika mifo ao anaty fiderana ny Andriamanitsika taitra ao anaty fiderana misy melivelo any arivo misy melivelo any arivo alleluia zao zavatra mitranga sy Andriamanitra zavatra anankiray ny midina ao anaty fiderana ambarao horentany sy horenlanitra fa tsy ny fahamarina amin'ny taranak'Joda mijoroka ao aminy fa noho ny famindrapoko sy ny fanekena zay efa nanekeko azy tamin'ny Abrahama mpanomboka tsy sakary Jakoba fa vao mafaly ny anao tsy Abrahama sakary Jakoba fa Andriamanitra tonga nofo teto tany tamin'ny alalan'ny olona anankiray tao hoe Jesosy noho ny famindrapony Jesosy amintsika dia iderasika amin'ny fotsika manontolo ary andranery ao anatin'ity fiderana ty isokatra ny lanitra ho anao ary hitako fa mifiraviravonao ao am-po amin'Andriamanitra dia tonga azy ampidina ny famindrapony any eo fombana mbola tsy misy toy izany manomboka rabiso manomboka ranarivo ao anatin'ny azavantomponao ampianarana Jesosy avy Nazareto tsy manahona koreka mananamata halleluia tsy hitanao hoe zavatra nitsangy fa nanomboka ny teny Josafat midina any Jehovah mandrakizay ny famindrapony midina amin'ny Jehovah mandrakizay ny famindrapony tonga dia nira dery reo dia zao zavatra nitranga mifamono sy mifandikana ny fahavalo anio Andriamanitra dia joro rehefa vitanao no nampidina azy toetra ny fiainanao ao anaty fiderana dia mila mifantoka tsara fotsiny ianao mifantoka tsara miangavy aza atao mazatra mifantoka tsara fotsiny ao anaty fiderana fa tsy mandray fotoana sy mandany fotoana zany amin'ny alalany fitarena sy fomonomononana aneneny farany zay akana ro tontolo rehetra nisehoana tao anaty fanomezan-tsiny nisehoana tao anaty fomonomononana nisehoana tao anaty fitarainana fa tika ianao androany hariva hifandray amin'ny contact ny lanitra ao anaty manifestation mahagaga etsika sy takaty ny saina ao anaty fiderana androany hariva misy zavatra mety mitady ampitamonjika anao fa androany hariva ao anatin'ity fiderana ty atao mampitaka anao le izy fa ninninna tsy mahaverevitanao hiasa sainany aminao Andriamanitra halleluia Niazo Vankolaka HVK émission. Allô Antwi. Rallye de Miracle 2010. Saika andeha tamin'ny dokotera za dia naheno hoe misy vavaka fanasitranana dia nandeha ty za vao niala tany an-trano izy mbola narary fa hatramin'izay natongavako zay zany izy efa tsy henoko narary tsony. Matthieu toko fahavalo andininy fahenina amby folo arositraniny avokoa ny marary rehetra. manjavozavo masony avy voninahitra ao an'Andriamanitra androany fa efa mahita tsara izy. Firy ray dimy telo magnano karatina Tiamo mafeola Andriamanitra nanjavona foana masony akavanana efa manomboka mahita tsara lay masony akavanana araiky telo
ty ray aman-dreny ty zany a dia jamba nandritry ny 2 taona dia amin'izao fotoana izao zany a efa mahita atsika. Inona ny zavatra ataoko zao? Ataovy amin'ny tananao, ataovy amin'ny tananao, ataovy amin'ny tananao. Alleluia. Ty ray aman-dreny ty zany a 20 taona, jamba nandritry ny 5 taona dia amin'izao fotoana izao izy a efa manomboka mahita ny maso. Aiza zao ataovy hoe ataovy amin'ny tananao. Ataovy hoe karaha ty moa. Arao zay misy anahy. Arao. Rallye de Miracle 2010. Nijamba Pairatn. Jamba efa nodidina tany Dego dia niverina nanjavona masony nandritry ny 2 taona. 10 dimy ray Nijamba Pairatn.